السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد تنتظر تكمديرني الله سبحانه وتعالى أرمن دي فتشو دانس فاندي باليمنا وامني قامنانتسك محمد صلى الله عليه وسلم سيرو فينا كفينا كيك يروبانا ردياز ary izay rehetra nanaraka ny solodalany mandra-patongavany andro fitsarana. Faly ny tenanay manatitra ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny en direct antsika isaka ny asabotsy eto. Inshallah ny resaka antsika amin'ity andro anty dia mahakasika ny andro Ashura. Andro lehibe, andro mpanavotana, andro pasoavana. Zay no andro Ashura. Ho resadresantsika inshallah zio amin'ity andro anty satria maro ireo zavatra amin'izay misafotofoto eo amin'ny sainy vahoaka-piny Islam manoloana an'izany andro Ashura zany. Ary ity am-piandohana dia tiako milazantsika fa hoe eo amin'io andro Ashura io no mampiavaka ny sunnite sy ny shiite. Zany hoe ny fandraisany an'io andro Ashura io dia mampiavaka azy roa. Ray mandeha any avaratra, ray mandeha miankatsimo. Na ray mandeha any havanana, ray mandeha miankavia. Satria raha mpino sunnite ianao dia io andro Ashura io dia andro mpanavotana, andro pasoavana, andro mpifaliana, andro fankasitranao n'ilay nahary an'izao tontolo zao. Ary andro izay anaovanao doa mba ahatateraka ny etaetaponao sy ahatateraka izay zavatra nokasainao teo amin'ny fiainanao. Io andro Ashura io no andro famaliany Allah ny etaetaponao ary andro fampitsaharana ny fitsapana sy ny zavatra rehetra mety manjo ny zanak'olombelona anankiray. Zay no fandraisany mpino Islam sunnite ny andro Ashura. Fa ho an'zareo shiite kosa io andro no andro anankiray zay andro mangidy indrindra eo amin'ny fiainan'izy ireo. Io no andro mpisaonana, andro fikapohana vatana, andro fanaovana na andro ny alahelo, andro mpisaonana, andro zany hoe tsy haiko ilazana azy, andro mpisaonana kamba efa ampy zay hoe andro mpisaonana, andro ratsy, andro zay mitondra karazana alahelo, andro mitondra zavatra ratsy eo amin'ny fiainan'izy io. Zay no fandraisany mpino shiite na ny shia ny andro ny Ashura. Fa ny sunni kosa efa mazava tsara hoe ny andro Ashura dia andro mpanavotana ary andro izay mitondra fahombiazana ho an'ireo mpaminany sy olona masina teo alohantsika. Ka inshallah tsika amin'ity andro anty zany iresaka tsika mahakasika an'io andro. Ary ho azavaintsika eto inona ny antony sunnite maka azy ho andro mpanasoavana, ho andro mpanavotana, ho andro tsara, ary inona ny antony zareo shia maka azy ho andro ny alahelo. Zay zavatra zay hoentintsika eo inshallah. Fa mialohan'izany misy adidy miandry antsika araka mahazatra antsika dia zay olona miditra manao j'aime, manao salamu alaikum, satria zay fampianarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay olona tonga
miarahaba ny efa ao anatin'ny trano. Ka tsika zao considérena ao anatin'ny trano anankiray ka anao tonga zany mandombaravarana ary anao manao salamu alaikum. Farany dia ataovy partage satria ao anatin' zany amin'ity androany ity zany tena hoe lesona zay entintsika milaza fa hoe ho fantatrao am'izay ny fotom-pinoana sunnite sy ny fotom-pinoana shiite amin'ny alalan'ny andro ny Ashura. Eo no ahalalantsika hoe hay ve samy hafa tokoa izy io, satria maro ny olona manontany hoe anao ve sunnite sa shiite, inona mampiavaka anazy roa reo, inona ny fotom-pampianaran'ny sunnite de inona ny fotom-pampianaran'ny shiite, de ahoana zao amin'ity lesona androany ity sy amin'ny lesona amin'ny heriny no ahafantaranao ny mampiavaka ny fotom-pampianaran'ny finoana shiite sy ny sunnite. Satria tsika inshallah amin'ny heriny androany hakatsika ny tantarany Imam Al-Husaini radiyallahu anhu. Ahoana fomba nahafaty any Imam Husaini ho raisintsika amin'ny heriny androany inshallah. Efa pitapitao amin'ny olona manomboka androany hoe zay no andirektantsika eto hitantaraina ny iza Imam Hussein, ahoana ny fomba nahafaty azy, satria izy de maty no tapahana ny lohany tao anatin'ny hafeno habibina no nanapahana zany zavatra zany. Inshallah tsika zany manao an'izay zavatra zay ao anatin'ny 2 minitra 2 minutes manao j'aime, manao partage, manao salamu alaikum zay tafiditra. Satria amin'ny alalan'ny partage ataonao io zany, raha amin'ny alalan'io no ahitan'olona ny lesona antsika androany dia fahasoavana lehibe azonao eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka andao tsika hanao an'izany j'aime sy partage ary ihany koa assalamu alaikum zany ao anatin'ny 2 minutes.
Nam, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anomboka tsika amin'ny tantarany andro Ashura. Ny andro Ashura dia andro fahafolo ao anatiny volana Muharram amin'ny calendrier islamika. Zany hoe Tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nanamboatra an'izao tontolo zao, nanamboatra ny lanitra sy ny tany, dia nametraka izy lamina ety ambony tany, dia napetraka ny ao anatin'ny taona anankiray dia misy 12 volana. Ao anatin'ireo 12 volana reo teneny ny mazava tsara anatin'ny surat at-Tauba manao hoe minha arba'atun hurum, misy efatra amin'ireo volana masina, misy ireo efatra amin'ireo volana 12 reo masina manany maizy azy lehibe eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka amin'ireo volana efatra masina reo, rehefa Tompo Allah nandahatra ny taona ihany koa dia nalahatra ny amin'ny fomba mahagaga, satria natomboka ny taona anankiray amin'ny alalan'ny volana masina, ary nataony sasaka ny taona anankiray amin'ny volana masina, ary nofaranany ny taona anankiray amin'ny volana masina lehibe anankiroa. Natomboka ny taona islamika zany amin'ny volana masina antsoina hoe Muharram, ary io volana Muharram io no misy antsika ankehitriny. Io no natomboany Allah subhanahu wa ta'ala an'izany taona islamika izany, mba fantatrao ve inona no antony nanomboany tombo-zanahary ny taona islamika amin'ny volana Muharram fa tsy volana hafa. Valiny dia tsotra, satria ny volana Muharram, ao anatin'izany volana Muharram zany dia misy andro anankiray manana ny maizy azy, ary io androm-panavotana, androm-pakasitrahana, androm-pahasoavana, andro tsara, andro mitondra fanambinana sy fahombiazana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, indrindra amin'ireo mpaminany izay nifandimby teto ambony tany sy ho antsika mpino Islamo. Zay no antony nanomboany tombo-zanahary an'io volana Muharram io amin'ny taona islamika, satria tiany Allah ny atomboka ny taona anankiray na ny fiainantsika zanak'olombelona ao anatin'ny taona anankiray ao anatin'ny fahasoavana, ao anatin'ny famindram-po, ao anatin'ny hatsarana, ao anatin'ny zavatra tsara no entinao miatomboka ny taona anankiray. Satria raha ohatra ka ohatran'ny olona vao mifoha maraina, raha anao vao mifoha maraina ka zavatra mahafalifaly no tojo ny fiainanao, dia ho falifaly foana anao mandra-patapitra ny andro na mandra-piletehany masoandro. Ka zay no antony nanomboany tombo-zanahary ny volana na ny taona islamika amin'ny alalan'ny volana Muharram, satria ao misy ilay andro Ashura, andro-panavotana, andro-pahasoavana, ka ho feno hasoavana sy fanavotana ary fitahiana ny fiainan'ireo mpino Islam mandritra ny taona anankiray izay iainana. Zay anisany antony lehibe no safidiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala an'izany volana Muharram ho voalohany amin'ny taona anankiray, satria nofaranany koa ny taona anankiray amin'ny alalan'ny volana masina anankiroa dia ny Dhul-Qa'da sy ny Dhul-Hijja, satria misy antony ihany koa io efa no hazavantsika teto tamin'iny fiafarany volana na fiafarany taona lasa teo iny.
ka ao anatin'ny volana Muharram araka ny tentsika teo amin'ny fahafolony izany volana Muharram amin'ny atalata ho avy zao no igadona eo amintsika ny fahafolony volana Muharram. Io fahafolony volana Muharram dia andro lehibe eo amin'ny pino sunnit averiko ndray mandeha amin'ny pino sunnit fa izy io kosa andro ratsy, andro fisonana amin'ny shiite. Araka ny voalazantsika teo ny andro Ashura no ahafantaranao ny fotom-pampianaran'ny sunnit ary amin'ny ihany koa no ahafantaranao ny fotom-pampianaran'ny shiite. Zay hoe zay mifanipaka ary manao atsimo sy avaratra mihitsy, tsy mitovy na de kely aza. Ndaotsika hiditra amin'ny fanazavany sunnit naka azy io ho androm-panavotana. Dia amin'ny farany atsika maka ihany koa ny fanazavana na tonga ny zareo Shia maka azy io ho andro fisonana. Zavatra voalohany nandalo tamin'ny andro Ashura io. Izany hoe ireo karazana fitahina rehetra sy fanavotana rehetra niainan'ireo mpaminany teto ambony tany de presque nitranga tamin'io andro ny Ashura io avokoa. Raha naka tantaran'ireo mpaminany atsika teto efa naka tantaran'ny Adam, tantaran'ny Noh, tantaran'ny mpaminany Yusuf, naka tantaran'ny mpaminany Ibrahim, naka tantaran'ireo mpaminany, de misy fandraisany amin'ireo tantara reo avokoa ny andro ny Ashura araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam. Inona ny andro Ashura? Tenenin'ireo manam-pahaizana fa ny andro Ashura no andro izay nanekeny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebahana nataony Adam alayhi salam rehefa nanao fahadisoana izy sy ny vadiny tao amin'ny paradisa tamin'ny finanana ilay voankazo voarara. Fantantsika daholo ny tantara zay nandalo satria rehefa Tompo Allah nanamboatra ny olombelona razambentsika Adam alayhi salam dia napetraka ny tao anatiny zany paradisa izany, ary rehefa natory izy dia nitsoahany teo amin'ny taolantehezany Adama mamantsika Hawa na i Eva, ary rehefa nifoy Adama dia nahita vehivavy natory teo akaikiny ka nanontany izy hoe iza ianao raha vehivavy? Namaly izany vehivavy zany zao izy Hawa na i Eva. Dia nanontany i Adama fa maninona anao no namboarina? Dia namaly izany vehivavy zany namboary ny Tompo Zanahary zao mba handeha hanome fitoniana ho anao ry Adama. Lesona voalohany azontsika zany dia ny vehivavy namboary ny Tompo Zanahary hanome fitoniana ho an'ny lehilahy. Lehilahy tsy manambady dia tsy azo lazaina hoe tony, fa mety taitaitra, tsy fantantsika zavatra mahazo azy, fa raha vao miditra anao anatin'ny tokantrano dia fitoniana tanteraka no azonao. Ka io mamantsika Adam, papantsika Adam sy mamantsika Hawa io niteneny ny Tompo Zanahary mipetraha anao sy ny vadinao ato anatin'izany paradisa izany, wala takraba hadhihi shajara, ary ianareo dia aza manatona an'ity voankazo na ny vodihazo anankiray ity. Fa rehefa manatona an'ireo dia lasa olona mpanao tsirary ny tamin'ny tenanareo. Dia inona zavatra zay nandalo? Narebireby ny shaitoanina ny devoly izy ireo ka tafihinana an'ilay voankazo voarara. Rehefa ninana an'izany voankazo voarara zany dia navesatra ny kibon'izy ireo ary te hivoaka izy ireo na hamoaka maloto
dia tsy maintsy nampidiny ny tompo zanahary tetỳ ambony tany satria ao amin'ny paradisa tsy misy fanaovana n'izany maloto zany. Nidina tetỳ ambony tany i Adama dia nilatsaka tany an'Inde, i mamantsika Hawa kosa nilatsaka tao Jeddah tao Arabie Saoudite, dia nifampitady izy ireo ka tamin'ny andro Arafa no nifanena teo amin'ny faritry ny tendrombohitra Arafa izay nanao hajj dia mahafantatra an'izany. Eo amin'ny tendrombohitra Arafa no nifanenany Adama sy Eva rehefa tonga tetỳ ambony tany. Ka nanomboka tamin'io andro Arafa io ry zareo roa nanao tauba, nibebaka tamin'ny Allah, nangata-pamelana tamin'ny Allah, nangata-pitahiana tamin'ny Allah mba ho fafana izany fahotana na ny fahadisoana izay vitan'izy ireo tao amin'ny paradisa vokatry ny fandrebirebeny nataon'ny devoly zany. Tao anatin'ny ray volana izy ireo tsy nitsahatra ranomaso nitomany, ka rehefa tonga ny 10 volana Muharram tamin'ny andro Ashura dia noeke ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebana izay nataony papantsika Adama sy mamantsika Hawa. Ka rehefa noeke ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany fibebana izany, dia tsy adino ny Adama sy mamantsika Eva io andro ny Ashura io satria io no antoko ny fiainany teto ambony tany, satria raha tsy noraisiny Allah ny fibebana dia lasa ireo olona matiantoka izy teto ambony tany. Zany indrindra no nameramberenany n'ilay dua manao Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Tompo Allah, nanao tsirariny tamin'ny tenanay tokoa izahay tamin'ny finanana n'ilay voankazo voarara, ka raha tsy mamindra fo aminay ianao sy tsy mamela heloka anay ianao dia isan'ireo matiantoka izahay. Ka noraisiny tompo Allah ilay fibebana, ilay fitalaona izay nataon'izy ireo tamin'ny andro Ashura, nandraisany tompo Allah an'izany fibebana izany. Zay teboka voalohany antony ilazantsika hoe fa io andro Ashura io dia andro mpanavotana ho antsika mpino sunnita. Faharoa, i mpaminany Noho alayhi salam fantantsika tsara ny tantarany, fa io mpaminany io dia anisan'ny antso ny vahoakany nandritra ny 570 taona. Saingy vitsy tamin'ireo vahoaka no nino sy nanaiky ny faminaniana izay noentiny mpaminany Noho. Ka rehefa vitsy ny nanaiky azy, fa ny ankamarozany dia nanao karazana fananiany, nananiany azy, nanao teny mankarary azy sy ny tariny, dia nangataka tamin'ny tompo Allah izy hoe inni maghlubun fantasir, zary tompo Allah dia resy tanteraka ka avody. Teneniny Allah subhanahu wa ta'ala hoe manamboara anao sambona botra anankiray fa ho avy ny sazy mahery vaika ho an'ireo olona reo. Dia nandeha izany fanamboarana sambo zany, dia rehefa tapotra zany dia niteneny tompo zanahary hoe antsoy avokoa ireo biby rehetra sy ireo nino anao miditra ao anatin'izany botra zany tsiroaroa. Dia nantsona ny biby rehetra niditra tsiroaroa tao anatin'izany botra zany, ary tsy vitan'izay ireo mpino izay nino azy ihany koa niditra tao. Nanomboka teo dia niatomboka ny orana avy any an-danitra sy ny boiboika avy ato ambany ny rano, ka nifanena ny orana sy ny rano ny boiboika ato, ka nanomboka ny safodrano ny mpaminany Noho alayhi salam. Nandeha izany safodrano zany araka amin'ny filazan'ireo mpahay tantara, sasany miteny naharitra 9 bolana, sasany miteny naharitra 3 volana. Izany safodrano zany, zany hoe i mpaminany Noho niaraka amin'ireo biby rehetrarehetra tsiroaroa
tao anatin'izany samby fiara zany ary ireo mpino nandritra ny enimbolana teny amboniny zany botry zany rano safidrano tsy misy tanàna tavela fa potika avokoa ny tanàna rehetra ka rehefa nandeha zany fanasaziana zany dia nangataka doin mpaminany hoe atsaharo am'izay ity safidrano ity aoria ny enimbolana zay nandehanany zany safidrano zany dia nivaliny amay zany doin zany tamin'ny andro ny Anshura ritra ny rano ary nitsahatra ny orana ary nigadona teo ambony ny tenimbohitra antsoina hoe Jody tao Jordanie no nisy ilay botry ny mpaminany Noho alayhi salam ka avitra somatsara izy ireo tamin'izay fotoana zay tamin'ny oviana tamin'ny andro Anshura no naritra ny rano ary nampitsahatra ny orana ary nampigadona zany hoe napetraka n'ilay sambo na ilay botry mpaminany teo amboniny zany tenimbohitra Jody izany andro Anshura izany dikan'izay tapitra ny saziny Allah sy famaizany Allah anireo vahoaka mpanao ny tsirariny tamin'ny andro Anshura zay no teboka faharoa manambara fa hoe andro tsy toy ny andro rehetra zany andro izany fahatelo haintsika ihany koa tantarany mpaminany Ibrahim alayhi salam efa niraisintsika teto zany fa mpaminany Ibrahim alayhi salam dia tsy nanaiky ny fanompoan-tsampy zay nataony ireo vahoakany ka niantso ireo vahoaka izy mba hanompo ny Allah tokana dia inona ny zavatra zay nandalo tsy nanaiky ireo vahoaka tamin'izay fotoana zay ka namoaka teny mpaminany Ibrahim alayhi salam mana hoe raha manana occasion ny tenako hamotehana n'ireo sampinareo dia mbola hopoteko izy ireo raha ohatra ka sendra tsy eto an-tanàna nareo nandeha ny fotoana taty aoriana ray taona roa taona taty aoriana nandeha nanao pèlerinage zany hoe fivahiniana masina niala ny tanàna nisy azy ny vahoaka ny Babylone tao Irak nandeha izy ireo nandeha nanao fivahiniana masina na hajj na pèlerinage ivelany zany tanàna izany rehefa lasa tany izy ireo dia inona zavatra zay nandalo teneny ny mpaminany Ibrahim rehefa nitenendreo ory Ibrahim andaotsika hiaraka andeha hanao pèlerinage dia namaly mpaminany Ibrahim manao hoe inni saqim zao izy dia marary dia niteneniny ireo hoe oke tsy maninona anao mijanona zany rehefa lasa izy ireo nivoaka ny tanàna teneny ny mpaminany Ibrahim occasion handeha motehako anirety sampy amin'ity andro androany ity lasa mpaminany Ibrahim alayhi salam ny potipoteny avokoa ireo sampy rehetra tao anatin'izany templa na tao anatin'ny fiangonan'ireo mpanompo sampy zany ny potipoteny avokoa sampy mandeha zato mahery potipotika avokoa izy ireo afa-tsy ray le tena ngeza indrindra lehibe indrindra no navelany mpaminany Ibrahim tsy mipoteny ary nalainy le famaky zay namotehana n'ireny sampy madinidinika reny napetra ny teny amin'ny soroka n'ilay ngeza indrindra dia lasa izy nody any an-trano rehefa vita amin'ny pèlerinage na ny hajj ireny vahoaka reny dia miverina tao an-tanàna izy ireo ka alohan'izy ireo mody any an-trano dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny fiangonana ao amin'ny temple aloha rehefa tonga tao anatin'ny temple izy ireo akory ny agagan'izy ireo fa alahelo sy tomany nahita ny tompo na ny sampy izay nitompoiny izy ireo potipotika avokoa ka teo izy ireo mifanontany tena hoe iza ary ny olona tsy manjary na vita na motika anyity sampy ity dia inona zavatra zay nandalo teneniny iray tamin'izy ireo tamin'izay fotoana zay ny teny manao hoe inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim zay ozy izy nandre
fa misy tanora anankiray anarany antsoina hoe Ibrahim. Io olona io ndray andro izy efa niteny hoe raha ohatra ka nareo mivoaka ny tanàna dia ho potipoteko avokoa ny sampinareo. Ary io lehilahy tanora io dia tsy manompo an'io sampintsika reo. Dia inona zavatra zay nandalo? Nantsoina Ibrahim, fa'tu bihi, nantsoina Ibrahim. Tonga Ibrahim alayhi salam teo imason'ireo vahoaka rehetrarehetra tamin'izay fotoana zay. Nanontaniana izy, a anta fa'alta bihaza bi alihatina ya Ibrahim? Ory Ibrahim, anao ve no nanao an'ity zavatra ty tamin'ny tomponay? Dia niteny Ibrahim alayhi salam manao hoe tsia ozy izy, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ny tena marina ozy izy dia namotipotika an'ireo sampikely reo ilay le ngeza iry, ilay le tena ngeza indrindra io le navelany tsy mipotehiny iny zany. Satria nahoana teny Ibrahim? Satria tsy tiany izy ho tompoina miaraka amin'ireo madinidinika reo, fa izy tia anjaka izy rery, ary izy io mbola tezitra izy io. Fas'aluhum in kanu yantikun, ka notaninareo raha ohatra ka miteny izy io. Nifampijery ireo vahoaka ka niteny hoe aiza mo sampy dia vita hiteny, aiza mo sampy dia vitanao an'izany re Ibrahim. Ka rehefa niteny an'izany ireo vahoaka dia niteneniny Ibrahim alayhi salam hoe fantatrareo tsara fa tsy miteny izy, tsy mahavita manao ninina izy, ka maninona tompoinareo? Maninona tompoinareo? Dia nitanondrika avokoa ireo vahoaka, saingy nisy ray tamin'izy ireo niteny manao hoe unsuru alihatakum, aoka nareo tsy anaiko rebirebeny Ibrahim fa ampandreseo ny tomponareo, zany hoe ny sampinareo arovinareo ka sazinareo i Ibrahim alayhi salam. Inona ny sazy nataony Ibrahim? Nanapa-kevitra izy rehetra fa handeha tsipy ao anatin'ny afo be Ibrahim alayhi salam. Vokatra n'izany zavatra zay nataony zany. Ka nifamory ny iray tanàna samy mitondra ny anjara brikiny tamin'ny kitay handeha andorana ny Ibrahim alayhi salam. Napiretina ny afo, napiretina ny afo, napiretina ny redareda izany afo zany, dia nifatorana ny tanàna anankiroa ny Ibrahim sy ny tongony anankiroa, ary nalaina Ibrahim alayhi salam natsipy tany anatin'izany afo zany. Rehefa natsipin'izy ireo tao anatin'ny afo ipaminany Ibrahim alayhi salam, dia namerimberina an'ilay doan manao hoe hasbi Allahu wa ni'mal wakil, tompo Allah ampy ahy ary izy no mpiahy tsara indrindra. Zany lesona ihany koa ho antsika zay tratra ny problème, tratra ny fampijaliana, tratra ny fanaovan-tsirariny, averimbereny ny teny hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Rehefa nampidirina tao Ibrahim alayhi salam ka namerimberina n'izany doan zany, dia nodidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ilay afo, ka niteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ory afo, metezanao atsiatsiaka, metezanao nintsinitsy sy fandripalemana, fitoniana ho an'i Ibrahim alayhi salam. Ka nijanona tao anatin'ny afo Ibrahim alayhi salam nandritra ny 40 andro. Rehefa nijanona tao izy anatin'ny 40 andro, tapitra le 40 andro, maty ho afo oviana tamin'ny andro Ashura no nahafaty an'izany afo zany, ary nivoany Ibrahim alayhi salam tao anatin'izany afo izany. Rehefa mivoaka ipaminany Ibrahim alayhi salam, dia tsy nisy may ny vatany na dia singam-bolony aza, fa inona no may? Ilay fatotra namatotra ny tanany sy ilay fatotra namatotra ny tongotrany, izay ihany no maty tamin'izay fotoana, izay ihany no may tamin'izay fotoana zay, fa Ibrahim na dia singam-bolony aza tsy nisy may na dia ray. Nivoaka tao izy
tapitra ny fitsapana nahazo an'i Ibrahim tamin'ny alalan'izany afo mamaivay tamin'ny andro Ashura. Atsika eto efa misy ampy telo nandraisany Allah fibebany Adam andro Ashura. Natapitra ilay safidran'ny mpaminany ka nitsahatra ny orana ary nitsahatra ny ritra ny rano ary nipetraka teo ambony tendrombohitra jody samby fiarany mpaminany andro Ashura. Mpaminany Ibrahim napidirina tao anatiny afo be fa tsy nandoro azy nandritra ny 70 andro. Maty zany afo zany, tapitra fitsapanany Ibrahim, nivoaka Ibrahim alayhi salam tamin'ny andro inona? Andro Ashura. Zay le tenitsika hoe ny andro Ashura dia andro mpanavotana, andro pahasoavana, andro fahataperan'ny fitsapana, andro fahavitany épreuve zay nandalovanao teo amin'ny fiainanao ny andro Ashura. Manomboka eo dia miova ny fiainanao, miova ny tantaranao amin'izany andro Ashura izany. Zay no fahatelo. Faefatra, ny andro Ashura dia andro anankiray zay nanaperany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fitsapana nahazo ny mpaminany Ayuba alayhi salam. Mpaminany Ayuba alayhi salam rehefa manampahaizany anankiray resaka mahakasika ny fitsapana na resaka sabre dia tsy maintsy voatonina ihany anarany mpaminany Ayuba alayhi salam. Satria nahoana? Io mpaminany io dia anisan'ny mpaminany anankiray zay notsapainy Allah tamin'ireo karazany fitsapana rehetra. Tsy nisy fitsapana tsy nandalo tamin'izany mpaminany Ayuba alayhi salam zany. Mba hainao ve tantarany Ayuba alayhi salam dia anisan'ny mpaminany anankiray nahazo fahasoavana teo amin'ny fiainana. Izany hoe nanana tanimboly, nanana tanimbary, nanana zanaka 7 lahy 7 vavy, nanana biby fiompy, nanana vady tsara, nanana an'izao rehetra zao. Fahasoavana tsy tambo isaina azon'izany mpaminany Ayuba alayhi salam. Tampotampoka teo tonga ny fitsapany tompo Allah, ka ny tanimbariny sy ny tanimboliny dia mainy varatra. Zany hoe nisy varatra avy ka nandoro ny tanimboliny sy ny tanimbaliny, dia ny vokatra rehetra tao amin'ny tanimboly sy ny tanimbary dia may avokoa, tsy nisy raisina. Ny biby fiompiny dia nangalarony ireo dahalo, lasa avokoa ny biby fiompiny na dia ray tsy nisy tavela. Ireo zanany 7 lahy sy 7 vavy dia niaraka ny sakafo tao anatin'ny trano anankiray, ka rehefa niaraka ny sakafo izy ireo indray hariva dia niotsaka ny trano. Zany hoe ilay trano iny dia nirodana tamin'izy ireo ka maty tsy trahadrano tao ny zanany 7 lahy sy 7 vavy. Tsy vitan'izay ihany, ireo mpiasany rehetrarehetra dia niala azy avokoa satria efa tsy misy fananany. Ny volany sy fananany lasan'ireo mpandroba. Ary tsy zany ihany, mpaminany Ayuba alayhi salam nandefasany tompo Allah subhanahu wa ta'ala areti-koditra nandritra ny 70 taona areti-koditra. Izany hoe io areti-koditra io dia mivontovonto ary mivoaka nana, mivoaka rano maditidity ary ny vatany iray manontolo dia tratrany izany. Hany ka misy amin'ireo mpahay tantara ny teny fa hoe eny fa hatraminy izy matory dia misy olotra metsiketsika ao anatin'izany tanany Ayuba amin'ireo vai na ireo bay misy rano sy nana mivoaka reo. Nefa mbola olombelona izy amin'izany, mbola velona soamantsara. Fitsapana nahazo ny Ayuba 70 taona nandritran'izany. Rehefa tratran'izany fitsapana lehibe zany izy dia nitododoha tamin'ny Allah, nangataka doa tamin'ny Allah.
ny teny izy manao hoe rabbi massani adur wa anta arhamur rahimin. Allah, mandefasanao fitsapana tokoa zao ary ianao ilay mpamindra fo tsara indrindra ka sitrano amin'ny aretina sy fitsapana zay mahazo azy. Ka tamin'ny andro Ashura no niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mpaminany Ayuba hoe makanao amin'io tranonao ao io dia vakio eo ambanin'io tranonao io ao dia misy rano miboiboika. Io rano io alaivo sotroy ary io rano ihany koa alaivo isehanao. Ka nataony Ayuba alayhi salam zany zavatra izany dia inona zavatra zay nandalo? Nisotro an'iny rano iny izy ka nanasitrana ny aretina tao anatiny rehetra ary nandro na nisaika tamin'iny rano iny izy nanasitrana ny aretina ivelany avokoa ka niverina tamin'ny eta tamin'ny toe-batany teo aloha impaminany Ayuba alayhi salam tamin'izany fotoana izany ary niverina tsy kelikely ireo harenany, niverina tsy kelikely ny tanimbolony, ny tanimbariny, ny biby fiompiny sy ny tary ary mbola niteraka maro mihoatra ny teo aloha tamin'ny vadiny izy. Izany zavatra zany oviana tapitra tamin'ny andro Ashura no natapitra ny zavatra zay nataony mpaminany Ayuba na ny fitsapana nalefany Allah tamin'ny mpaminany Ayuba alayhi salam. Andro Ashura no natapitra an'izany. Izany hoe ny fitsapana rehetra zay nandalo tamin'ireo mpaminany dia tamin'ny andro Ashura no natapitra azy. Manaraka an'izany ihany koa vontantaraintsika tamin'ny lasa teo mpaminany Yusufa alayhi salam. Mpaminany Yusufa alayhi salam dia nitenentsika fa hoe namidiny ireo rahalany tamin'ny olona zay mpanao voyage. Ka rehefa namidiny tamin'ireo mpanao voyage dia tonga tao Egypta. Rehefa tonga tao izy dia niraisy ny gouvernera sy ny vadiny ary natsangana izy ireo ho zanany. Rehefa nialehibe impaminany Yusufa alayhi salam satria izy nomeny Allah hatsarantare bogosité zay voalazan'ireo manam-pahaizana fa antsasaky ny bogosité eto ambony tany dia nomena ny mpaminany Yusufa alayhi salam fa ny antsasany ambony dia nozarany lehilahy rehetra eto ambony tany. Ka nohon' izany bogosité azony mpaminany Yusufa alayhi salam sy ny fahendreny ary ny fankatoavany any gouvernoura dia latsa-pitiavana taminy ivadiny gouvernoura antsoina hoe Zulaikha. Ka nila nanao karazana firaisana antsokosoko niaraka tamin'ny mpaminany Yusuf saingy mpaminany Yusuf tsy nanaiky an'izany. Ka rehefa tsy nanaiky izy dia noendrikendrena indray izy fa nanolana any Zulaikha ka voatery nampidirina amponja nandritra ny 12 taona no niainany mpaminany Yusufa alayhi salam an'izany andro na ny fitsapana zay nahazo azy. 12 taona voaendrikendrika nanolana nefa ilay vehivavy no saika nila hanararoatra aranofo tamin'ny mpaminany Yusufa alayhi salam. Ka rehefa nijanona tao anatin'ny prison izy mandritra ny 12 taona dia ny andro zay nivoahany tao amin'ny prison ny tenenindreo manam-pahaizana dia andro ny Ashura. Izany hoe rehefa nihidy tao anatin'ny prison izy mandritra ny 12 taona dia tapitra izany fitsapana sy fanendrikendrehana zany tamin'ny alalan'ny teny izay navoaka ny Zulaikha ihany no ny teny teo amin'ny devant ny mpanjaka sy ny olona rehetra hoe al-ana hashasa al-haq ana rawatuhu an nafsi fastansa. Nilaza izy amin'ny pahibe maso fa hoe androany holazaiko aminareo ny marina. Zany no nila ny Yusufu saika hanao fanararotana aranofo taminy fa izy dia nandany izany ka noendrikendreky napidirina tao anatin'izany fonja izany.
ka teo dia navoaka avy any amin'ny fonja himpaminany Iosofo ary nomena n'ilay gradina ny toerana hoe eo amin'ny mitazona ny ministera ny finansiny Egypta io andro ny voany tao amponja io sy nandraisana n'izany toeram-boninahitra ambony zany dia ny andro Ashura. Zay no tenentsika teo hoe ny andro Ashura amin'ny pino sunnite dia andro lehibe, andro pahasoavana, andro fahataperany fitsapana fa tsy sanatria andro fisoanana. Mpaminany Yakoba alayhi salam, papany Iosofo ihany koa, rehefa izy tsy nahita ny Iosofo nandritra ny 70 taona very teo amin'ny Iosofo alayhi salam, nitomany ziska ritra ny ranomasiny mpaminany Yakoba, ary zany faharitrany ranomasiny zany no nahatonga ny maso ny vadika fotsy ary tsy nahita intsony tamin'ny farany. Ka rehefa niverina ny fahitany mpaminany Yakoba dia nantsoy ny Iosofo izy hoe miala any amin'ny tanàna amin'ny Palestina nareo fa mandehana ty Egypta, fa efa misy toerana na villa na tanàna anankiray nomaniko anareo zanak'Israely. Dia niaraka ny mpaminany Yakoba miaraka amin'ireo rahalany sy ireo ray aman-dreniny sy ireo havany ary ireo zanak'Israely maromaro niala ny Palestina niditra tao any Egypta, ary tamin'ny andro Ashura no nifanenany mpaminany Yakoba sy mpaminany Iosofo alayhi salam tamin'izany fotoana izany. Rehefa mifanena izy ireo tamin'izany andro ny Ashura zany, ary tamin'io andro zay nanitsany Yakoba alayhi salam ny tanànany Egypta no natapitra ihany koa ilay kere nandritra ny fitoana ny ainany zareo Egyptianina tamin'izany fotoana izany. Zay manambara amintsika fa hoe ny andro Ashura, andro nahitany mpaminany Yakoba ny zanany zay very nandritra ny 70 taona, ary io ny tsaharan'ilay kere na hanoanana zay nahazo any vahoaka ny Egypta izay nitantaraintsika teto tamin'ny hery. Izany rehetra zany dia nitranga tamin'ny ovina tamin'ny andro Ashura avokoa. Ny andro Ashura ihany koa dia andro zay nivoany mpaminany Yunus alayhi salam tao anatin'ny kibon'ny baleine. Fantantsika tsara ny tantara ihany koa fa hoe mpaminany Yunus alayhi salam dia nantsoy ny Allah na nalefany Allah tao amin'ny tanànany Ninive tao Irak no nandefasana ny mpaminany Yunus alayhi salam. Saingy rehefa niantso ny vahoakany Ninive mpaminany Yunus alayhi salam dia nandahany zany fiantsona zany avokoa ireo vahoaka. Rehefa nandahany zany fiantsonany zany avokoa ireo vahoaka tezitra mpaminany Yunus ka niala tanànany Ninive, niala tao Irak izy nandeha hifindra amin'ny tanàna hafa. Rehefa izy niondrana botry dia rehefa tonga tena ny ivon-dranomasina ny amafy ny onja ary ny amafy ihany koa ny rivotra ka navesatra ilay botry. Dia ny zavatra zay nandalo dia teo ireo vahoaka tao anatin'izany botry zany nanary ny entana rehetrarehetra narina. Rehefa narina ny entana rehetrarehetra dia mbola hita ihany fa navesatra ilay sambo, ary hita fa tsy nisy dikany nanarina nireny entana reny. Ka nifandinika tao anatin'ny botry hoe aleo izy izy olombelona indray no misy anarina. Rehefa nanao an'izany ireo niteny an'izany dia tsy maintsy anao antsapaka hoe izy amintsika reto rehetrarehetra anatin'ny botry ity no atsipy any anatin'ny ranomasina. Dia nanao antsapaka izy ireo. Nanao antsapaka voalohany dia anarany mpaminany Yunus alayhi salam no nivoaka. Dia niteny ilay tompony botry hoe tsy mety amiko izy ny hanipy ny mpaminany Yunus, ka vereno izy ny antsapaka. Naverina fanondroa ny antsapaka dia mbola anarany mpaminany Yunus no nivoaka. Teneny ilay tompony botry hoe tsy possible, tsy mety amiko. Naverina fanontelo ilay antsapaka mbola anarany mpaminany Yunus alayhi salam no
no nivoaka ka teo voatery ny alatsiny ilay tompo mibotry hoe tena mialatsiny aminao ry mpaminany Yunus alayhi salam fa tsy maintsy ianao no alatsaka nay anatin'ny rano satria efa intelo nivoaka ny anaranao ka nalaina i mpaminany Yunus alayhi salam natsipy tany anatin'izany rano izany. Rehefa natsipy tao anatin'ny rano izy dia notataza ny baleine, zany hoe misy baleine trondro lehibe anankiray zany no nitaty an'izany mpaminany Yunus ka voatery nijanona tao anatin'ny kibon'ny baleine nandritra ny 2 volana, sasany teny 3 andro, sasany teny 3 volana, fa ny zavatra fantantsika fotsiny hoe tao anatin'ny kibon'ny baleine no nipetrahany mpaminany Yunus alayhi salam nandritra ny fotoana maharitra. Rehefa tao anatin'ny kibon'ny baleine izy dia natsapa fa hoe maizina amin'ny tany amamonina, maizina amin'ny lanitra sy ny tany, mitodika izy avaratra tsy mahita nininna, mitodika izy andrefana tsy mahita nininna, mitodika izy atsinanana tsy mahita nininna, fa aizy pito no niainany tao anatin'izany kibon'ny baleine zany. Aizy pito tsy misy zavatra hitany, sokafany maso tsy zavatra hitiny. De teo izy maheno ireo karazana trondro ao anatin'ny ranomasina mihetsiketsika ty mihetsiketsika ry manontany teny izy aiza ary ny toerana misy ahy. Ka teo izy dia nanomboka ny asaloha mafy, natahotra asaloha sy fitahotra no nameno ny aditsaina, nameno ny fiainany mpaminany Yunus alayhi salam. Ka teo izy dia nahatsiaro fa tsy mety tokoa ny zavatra zay nataony satria nahoana? Satria i mpaminany Yunus alayhi salam niala ny tanànany Ninive dia mbola tsy nahazo ordre na didy avy amin'ny tombozanahary hoe miala amin'io tanàna io anao, satria ny mpaminany anankiray tsy afaka miala ny tanàna zay iandreketany raha tsy mahazo didy avy amin'ny tombozanahary hoe miala amin'io tanàna io anao mandehanana amin'ny findramonina. Ka mpaminany Yunus tsy nahazo an'izany dia niala ny sitaka, ka zay no karazana sazy kely nalefa ny Allah any mpaminany Yunus ka nahatsapa diso izy tamin'izay fotoana zay ka namerimberina n'ilay doa zay fantantsika rehetra hoe la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Zany doa zany naverimberina dia tantarainy Allah ao anatin'ny surat al-Anbiya dia miteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Dinenni Allah subhanahu wa ta'ala hoe fastajabna lahu, nekenay ary novalinay ny hataka zay nataony mpaminany Yunus, wa najjaynahu min al-gham, ary navotanay izy sy nesoronay tao anatin'ny aditsaina, tao anatin'ny asaloha, tao anatin'ny tahotra sy orooro. Wa kadhalika nunjil mu'minin, ary tenen'ny Allah mbola tahaka an'izany ihany koa no amonjenay an'ireo mpino raha ohatra ka ireo mpino ireo mamerimberina n'ilay doa zay nataony mpaminany Yunus alayhi salam. Zay dia zavatra nataony mpaminany Yunus alayhi salam. Ka rehefa izy namerimberina an'izay doa, namerimberina an'izay doa zay, dia tamin'ny andro Ashura no namoany baleine any mpaminany Yunus niala tao anatin'ny kibony ary napetraka ny teny amorom-pasika, zany hoe amorontsiraka ny tanàna izay nialany. Zay no nataony tompo Allah, zany hoe tao anatin'ny 2 volana, tao anatin'ny 3 volana, tao anatin'ny 3 andro ny asaloha i mpaminany Yunus alayhi salam, tao anatin'ny 3 andro ny tahotra, tao anatin'ny 2 volana n'izany hoe aditsaina, asaloha, orooro sy ny tariny. Saingy rehefa tonga ny andro Ashura dia
navotany Allah nivoaka tao anatin'ny kibony baleine ary mipetraka teny amorontsiraka impaminany Yunus alayhi salam. Fantatrao ve fa ny andro Ashura dia andro zay manapitra ny asaloha. Ny andro Ashura dia fahataperan'ireo fitsapana. Ny andro Ashura dia andro mpanavotana. Zay no antony antsika miteny matetika ny andro Ashura dia andro manana ny maizy azy eo anatrin'ny finoana Islam. Miteny ihany koa ireo mpahay tantara fa ny andro Ashura no andro anankiray nanomeza ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fanjakana ny mpaminany Sulaimana alayhi salam. Mpaminany Sulaimana alayhi salam fantantsika fa izy no mpaminany ny adana indrindra. Izy no mpaminany nanana an'izany fanjakana izany. Izy no mpaminany nahazo pouvoir lehibe indrindra. Ary mpaminany Sulaimana mibaiko ny rivotra, mibaiko ny olombelona, mibaiko ny jin, mibaiko ny vorona, mibaiko ny biby rehetrarehetra. Tsy misy zavatra zay tsy mibaiko ny mpaminany Sulaimana teto ambony tany. Eny fa hatramin'ireo trondro any an-dranomasina dia nobaikony iza, nobaikony mpaminany Sulaimana alayhi salam. Ka tamin'ny andro Ashura no nazahoan'ny mpaminany Sulaimana amin'izany fanjakana lehibe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy izany. Zay dia andro inona? Andro Ashura. Ary mbola miteny ihany koa ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam fa ny andro Ashura no andro izay niakaran'ny mpaminany Isa nandeha tany an-danitra rehefa noenjeny ireo jiosy sy rehefa noenjeny ireo romanina, fanjakana romanina tamin'izay fotoana zay sy ny fanjakana jiosy ny tambatra handeha hamono ny mpaminana Isa na i Jesosy Kristy. Dia rehefa tonga tao amin'ny toerana io dia nalainy Allah subhanahu wa ta'ala nitare ny mpaminana Isa, nitsoahany dia napetaka amin'ny tareny ilay mpamadika. Zany hoe ilay mpamadika nanoro ny toerana zay nisy ny mpaminana Isa na i Jesosy Kristy dia nitsoahana ny tareny dia nalefa taminazy. Ka napatoriny Allah subhanahu wa ta'ala ny olona rehetrarehetra tao dia mpaminana Isa niakatra velona tany an-danitra. Io tenenin'ireo manam-pahaizana ihany koa dia tamin'ny andro Ashura no niakaran'ny mpaminana Isa tany an-danitra tamin'izay fotoana zay, avitra tamin'ny fanenjena zay nahazo azy, avitra tamin'ny famonoana izay nokendreny ireo jiosy sy ny fanjakana romanina handeha tamin'izay fotoana zay. Mbola andro inona? Andro Ashura izany rehetrarehetra zany. Ary tsy adinitsika ihany koa fa ny andro Ashura dia andro zay nanavota ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala any mpaminany Musa sy ireo vahoaka Israelianina. Fantantsika tsara ny tantara fa hoe mpaminany Musa alayhi salam nodidiny tompo Allah handeha iverina any Egypta. Rehefa tonga tao Egypta izy dia teneniny Allah hoe teneno amin'ny Firaona an arsil ma'iya bani Israil, hoe zao tonga ny rain'ny tompo Zanahary hanala an'ireo zanak'Israely amin'ny fanandevozana sy ny fanagejana zay nataonao ry Firaona, ka alefaso miaraka amiko ireo zanak'Israelianina fa izay iverina any amin'ny toerana zay nodidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala nay. Dia tsy noekeny Firaona izany, tsy noekeny Pharaon izany rehetrarehetra zany. Dia niezaka mpaminany Musa niaraka tamin'ireo pirofo zay teo ampelantanany, ary natao mihitsy karazana spektakla lehibe tao Egypta tamin'izay fotoana zay hoe impaminany Musa miaraka amin'ny teanany dia nantsona ireo mpanao magia miisa 10,000 rayal, 10,000 isan'ireo mpanao magia samy mitondra bibilava avokoa handeha hifampitady na hifaninana amin'ny mpaminany Musa alayhi salam
fa impaminany Mosa intehana n'iny ihany no natsipiny dia mivadika bibilava ary nohaniny ireo bibilava mandeha 10,000 nohaniny izany zavatra izany. Dia na zavatra zay nandeha ireo mpanao magia rehetrarehetra ihany koa dia nino sy nanaiky ny mpaminany Mosa ary niankohoka tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ka zay no antony namonoan'ny Firaona anireo mpanao magia misa 10,000 personnes no vonoany Firaona taorinan'izay. Ary miezaka impaminany Mosa mandresy lahatra ny Firaona ziska hoe nandefasa ny tompo Allah sazy izy ireo, sazy miisa 7 nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Inona daholo izy ireo? Nandefasany valala, nandefasany sawana na ny radaka, nandefasany io rano fisotro mivadika rà, nandefasany kongona, nandefasany moka, nandefasany zavatra maro mba ho porofony fa mpaminany Mosa dia olona tsara ary nirahany Allah subhanahu wa ta'ala. Saika tsy nanaikany izany iza impaminany i Firaona alayhi. Farany niala tao Egypta i mpaminany Mosa sy zanak'Israely ankaterenany nialany izy ireo tao. Zany hoe niala par force tao Egypta izy ireo noentiny mpaminany Mosa alayhi salam. Rehefa nandeha izy ireo niala n'izany tanàna izany dia noenjeny Firaona sy ny miaramilany mandeha amanalina. Ka nandeha izy ireo, rehefa tonga izy ireo tamin'ny ranomasina mena eo amin'ny la mer rouge, zany hoe manasaraka ny Egypta sy zany hoe eo amin'ny la mer rouge zany. La mer rouge io zany dia somary lavalava azy io, misy ny Egypta, misy ny Soudan ato ambany amin'ny port Soudan, dia misy an'iny zany la mer rouge. Fa amin'ny ilany aty dia misy ny Arabie Saoudite, misy ny tanànan'ny Palestine, misy eny ambony zany. Dia tamin'izay fotoan'izay zany mpaminany Mosa alayhi salam niaraka amin'ny zanak'Israely andeha iampita andeha any Palestine. Dia inona zavatra nandalo? Rehefa tonga teo izy ireo dia tonga teo anatrehan'ny ranomasina mena. Ranomasina eo alohan'izy ireo, ary Firaona sy ny miaramilina ny misa amanalina avy ataorina miaraka amin'ny fitaovam-piadiana andeha hamonana ireo zanak'Israely. Dia niteny ireo vahoakan'ny mpaminany Mosa tamin'izay fotoana izay manao hoe inna la mudrakun, atsika ozy izy dia tratran'iza tratran'ny Firaona sy ireo miaramilana. Dia niteny mpaminany Mosa alayhi salam manao qala kalla innama ya rabbi sayahdin, tsy ozy izy zao dia manana tompoko ary tsy maintsy hanavitra izy. Dia inona ny tenen'ny Allah tamin'ny mpaminany Mosa? Idrib bi'asaka al-bahr, zany hoe kapoy amin'io tehananao io ry Mosa ny ranomasina mena. Dia nikapoy ny mpaminany Mosa alayhi salam dia nisaraka anankiroa ny ranomasina. Dia nandalo mpaminany Mosa miaraka amin'ireo vahoaka Israelana namakivaky an'izany mandra-pampitany izy ireo teny amin'ny tanàna manakaiky ny Palestine. Rehefa tapitra ireny vahoaka reny, niditra ihany koa i Firaona miaraka amin'iza, miaraka amin'ireo miaramilany mandeha manalina. Rehefa tafiditra tao somantsara anatin'ny rano teny antsasaka ny zany la mer rouge zany, dia nakatona ny Allah ny ranomasina, ka teo zany no nahafaty any Firaona sy ireo vahoaka na ireo miaramila mandeha amanalina, fa avitra somantsara kosa impaminany Mosa sy ireo vahoaka Israeliana. Izany hoe ny andro Ashura io andro izay nanavotany Allah any mpaminany Mosa sy ireo vahoaka Israeliana ireo. Ary tadidio tsara fa ny andro Ashura zany tamin'io fotoana io dia fanavotana ho an'ny vahoaka Israeliana izay nanompo ny Allah tamin'izany fotoana zany sy mpaminany Mosa, ary fahataperany fanandevozana nahazo azy ireo nandritra ny 400 taona mahery. Fantantsika tsara fa ireo vahoaka Israeliana dia nandevozy ny Firaona
tao anatiny efa-jato taona mahery nanamboatra ny tanànany Egypta fotsiny, nanamboatra ny piramidy, nanamboatra ny tsaiko inona zavatra rehetra io, nandevozy ny Firaona ary novonony ny zazalahy tamin'izy ireo, ny vehivavy nataony an'izao, nolanana azy natao an'izao, maro zavatra zay nataon'iza ireo Firaona anireo vahoaka Israeliana. Ka tamin'ny andro Ashura no nahavitra azy ireo, zany fahatapera ny fanandevozana ary tsy vita ny fahatapera ny fanandevozana sy ny fanambanimbaniana, ary avitra izy ireo tamin'ny Firaona ary nahafaty an'ilay olona tsy manjary indrindra teto ambony tany dia i Firaona sy ny miaramilany, satria Firaona anisan'ny olona tsy manjary indrindra, niantso tena ho Zanahary, niantso tena ho Andriamanitra, ary izy no tompoin'ireo vahoaka Egyptiana tamin'izany fotoana izany. Ka mila fantatsika izany rehetrarehetra zany dia androm-panavotana eo anatrihan'ny finoana Islam. Ny andro Ashura dia androm-panavotana, andro fahataperany fitsapana eo amin'ny fiainana. Ary tadidio ihany koa farany io andro Ashura io no andro zay no safidiny tompo Allah hanomezana voninahitra any zafikely ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama, izay omena anarana hoe Imam Hussein na Al-Hussein ibn Ali radiyallahu anhu. Zany hoe no safidiny Allah amin'ny andro tsara indrindra, amin'ny andro mpanavotana, andro pahasoavana, no safidiny an'izany zafikely ny mpaminany zany ho ipetraka eo amin'ny laharany maty martyra, satria io paradisa io dia tsy azoazo amin'ny zavatra kely fa tsy maintsy zavatra ezaka lehibe zay vao azahoana amin'ny paradisa. Ka no safidiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala hanomezana na ampiakarina ny voninahitra ny Imam Hussein, dia tamin'ny andro Ashura no ny safidiny ahafaty an'izany fahafatesana zany Imam Hussein izany. Ka tamin'io fotoana io zany nahafaty azy ary nahamaty martyra azy, ary mitovy laharana, mitovy degré amin'iza amin'ny papany Ali ibn Abi Talib, satria maty martyra ihany koa Ali ibn Abi Talib tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Ramadan no nahafaty azy, ary ny zokiny ihany koa Al-Hasan dia maty martyra ihany koa, satria nopozin'ny vadiny tamin'ny sakafo. Imam Hasan no maty ihany koa izy tamin'izay fotoana zay, maty martyra ihany koa ny zokiny Al-Hasan, ary izy ihany koa Al-Hussein dia maty martyra ihany koa tamin'io andro Ashura io. Ka na Imam Ali, na Imam Hasan, na Imam Hussein dia samy maty martyra, ary samy nomeny Allah voninahitra avokoa izy telo mianakareo amin'ny lahara maty martyra. Izany olona maty martyra zany amin'ny finoana Islam dia faratampony amin'ny voninahitra izany, satria ny olona rehetra maniry fatratra mba ho maty martyra eo anatrehan'ny finoana Islam. Ka ireo telo mianaka dia ny safidiny Allah ho maty martyra. Fa Imam Hussein kosa ny safidiny tamin'ny andro Ashura no nanomezana ny voninahitra lehibe io. Fa Ali ibn Abi Talib no safidiny Allah tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Ramadan. Zany hoe samy nomeny Allah voninahitra na amin'ny volana Ramadan, be ny fahasoavana an'izany, ka io nanomezana ny Ali ibn Abi Talib ny voninahitry ny maty martyra. Fa ilay zanany kosa Imam Hussein tamin'ny andro Ashura no nanomezana an'izany valeur na izany voninahitry ny maty martyra zany eo anatrehan'ny finoana Islam. Ka izay zavatra rehetrarehetra nolazaintsika sy ny tany saina teo zay no nahatonga hoe amin'ny mpino sunnite dia andro mpanavotana sy andro pahasoavana io Ashura io. Fa maninona kosa ary zareo Shia no makazo andro ny alahelo, andro ny fisaonana, andro ny zavatra zay tsy tokony ifaliana zany, satria antony ray ihany. Inona ny antony ray? Satria Imam Hussein maty tamin'io andro.
satria Imam Hussein maty martyra tamin'io andro ka niraisina izany andro izany ho andro mpisaonana, ho andro ny alahelo, ho andro ny fikapona vatana, ho andro ny fanaovana lamba mainty, ho andro ny tomany, ho andro ny fitondrana karazana vatapaty manerana any tanàna anankiray, ho andro izay hoe hampijalianao ny vatanao, anao mitapy masoandro, zany mipetraka eo amin'ny masoandro manomboka amin'ny maraina ka hatraminy amin'ny 4 hariva, rehefa avy eo anao vao mandeha manao an'izany na mandeha mizara sirô sy ny tariny. Zany no handraisan'izy io an'izany satria nahoana? Satria tentsika teo io andro nahafaty ny zafikely ny mpaminany Imam Hussein, satria ny foto-kevitra na fotom-pinoan'izy ireo dia miorina amin'ny resaka imam, zany hoe resaka imam. Izy ireo dia maka ny fotom-pinoan'izy ireo presque amin'ny imam. Isakan'izy ireo miteny Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam al-Bakir, Imam al-Rida, Imam al-Kazim, zay foana zany resaka imam. Ka tamin'io zany nahafaty zay nahatonga an'izy ireo naka azy io androm-pisoanana. Inona ary no zavatra ataony mpino sunnite amin'ny andro Ashura, ary inona zavatra ataony shiite na ny shia amin'ny andro Ashura? Miavaka tentsika teo satria tentsika teo hoe ny andro Ashura dia andro mpanavotana amin'ny sunnite, ato kosa izy andro mpisoanana. Dia dikan'izay misy zavatra roa samihafa zany, ato hafa ny ataony, ato ihany koa hafa ny ataony. Inona no ataony sunnite? Mazava tsara hatramin'izay rehefa tonga io andro Ashura io dia mifehy ireo mpino sunnite. Satria nahoana? Misy tantara zay noentin'ireo sahaba, hadisy maropotra fa hoe rehefa tonga tao a Madina, za rehefa tonga findramonina tao a Madina i mpaminany sallallahu alaihi wasallama, dia nahita ireo jiosy ny fey, ny faly tamin'izany andro Ashura zany. Dia nanontany i mpaminany sallallahu alaihi wasallama hoe fa maninona zareo jiosy no mifety sy mifehy ary mankasitraka ny Allah amin'ny andro Ashura? Dia namaly ireo jiosy hoe io no andro zay nanavota ny tompo Allah any mpaminany Musa, ka zay ozy izy faly mifehy ho fankasitrahana any tompo zanahary tamin'izany fahasoavana lehibe zany fa navotana ny mpaminany Musa sy ireo zanaka Israeliana. Ka rehefa niteny an'izany ireo jiosy dia niteneny ny mpaminany hoe nahnu ahaqqu bi Musa minhu, zahay na atsika mpino silamo dia mananjo bebe kokoa amin'ny mpaminany Musa mihoatra n'ireo jiosy. Satria nahoana? Satria tadidio tsara fa io Qur'any na ny boky masina Qur'any zay eo ampelantanantsika io aneka mitantara tantara mpaminany Musa nanomboka tamin'ny fahaterahany ziska ny fahafatesany. Ny tantara ny mpaminany Musa nanomboka amin'ny fahaterahany ka hatramin'ny fahafatesany voarakitra ao anatin'izany Qur'any il-Karim. Dikan'izay atsika mpino Islam mahafantatra amin'ny antsiporiany ny tantara mpaminany Musa sy ny zavatra zay nandalo na mandritra ny androm-piainany mpaminany Musa alayhi salam. Satria misy sura manomboka amin'ny suratul Baqara, suratul Nisa, suratsako Al-Imran, ny tantara mpaminany Musa foana. Ary misy ao anatin'ny Qur'an sura antsoina hoe Al-Qasas, tantara. Ary eo anatin'ny suratul Qasas zay namezana anarany hoe tantara io dia tsisy tantaran'ny mpaminany hafa afa-tsy tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam. Ka raha reny sitsiny raha ohatra ka mpaminany ny teny atsika mananjo bebe kokoa amin'ny Musa mihoatra n'ireo jiosy, satria ny Qur'antsika ny tantaran'ny mpaminany Musa amin'ny antsiporiany, ary tsy nisy mpaminany no tantaraina amin'ny antsiporiany mihoatra ny tantarany mpaminany Musa alayhi salam ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Ary izy no tantara lava indrindra ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim. Ka raha reny sitsiny raha ohatra ka atsika mpino Islam mananjo sy mahafantatra
anireo any mpaminany mosa mihoatra n'ireo jiosy ka raha ohatra ka izy ireo ny fey ray andro amin'ny fankasitranany Allah amin'ny androny Ashura dia tsy kapiny islam mifey 2 andro na 3 andro amin'izany andro Ashura izany. Zay no fanazavany ireo manam-pahaizana. Satria nahoana? Satria raha tsika ifey indray andro ihany dia tahaka makatahaka niza anireo jiosy. Fa mpaminany teny khalifu al-yahud wa an-nasara, anareo dia manova zavatra miavaka tsy mitovy amin'ny zavatra zay ataon'ireo jiosy sy ataon'ireo kristianina, fa manova zavatra hafa ankoatran'izy ireo. Ka raha ohatra jiosy mifey ny andro Ashura ihany, ny andro 10 ihany, dia tsy kapino islam na tsika mifey ny andro 15 miaraka amin'ny 10, na tsika mifey ny 10 sy ny 110, na tsika mifey izy 3 ny 15, 10, 110. Zay no ataontsika pino islam araka mivoalaza ndreo manam-pahaizana ho fialana amin'ny fakana tahaka n'ireo jiosy amin'izany androny Ashura izany. Fa maninona tsika mifey? Mifey tsika ho fankasitrahana, mifey tsika ho fankasitrahana any Allah subhanahu wa ta'ala. Eto amin'izay le tenako hoe mampiavaka ny shia sy ny sunnite. Zay no ataon'ny sunnite mifey izy ho fakana tahaka, satria mpaminany rehefa tonga tao Madina nanontany inona ny antony mampifenareo dia hoe io andro nanavotany Allah. Ka niteny izy hoe azay ozy izy mananjoka naniraka n'ireo mpino islam hoe mifeza ihany koa nareo amin'io andro saingy ampio ny andro 15 na andro 110. Ary mbola namoaka izy amin'ny hadisy manao hoe wa in aishtu ila amil qadim, hoe raha zao manomeny Allah ny tombonandro ka nahavita ny aina mandra-pahatonga ny taona manaraka la asumanna tasya. Zao izy dia ifey ny andro 15 miaraka amin'ny andro 10. Zay zany ny zavatra zay tokony ataontsika mandritra ny andro Ashura mifey ray andro ao lohany miaraka amin'ny andro Ashura. Fa ry zareo kosa rehefa tonga io andro Ashura io, zany hoe vao migadina ny premier Muharram, vao migadina ny premier Muharram dia efa manangatsaina mainty zareo shia. Zany hoe efa manangatsaina mainty, manamarika fa hoe efa manomboka ny fisoanana. Tsy vitany hoe manangana saina mainty misolo lamba ihany koa izy ireo, ny lamba fotsy dia tsy azo anaovana fa lamba mainty foana ihany koa no anaovan'izy ireo manomboka amin'ny Muharram izay matomboka. Rehefa tonga ny andro 10 amin'ny Muharram dia ny fifehezana tsy dia tsara loatra araka mivoalazan'izy ireo. Fa inona ny zavatra zay ataonao? Ny zavatra ataonao zany raha ifehnao dia mifey tapakandro. Mifey tapakandro amin'ny ahoana? Zany hoe anao mifey manomboka amin'ny maraina mandra-pahatongavany salatul asr, zany hoe eo amin'ny 4 eo anao dia manapaka ary mandeha mizara siro ho an'ireo olona. Satria nahoana? Ho fahatsiarovana araka mivoalazan'izy ireo, ho fahatsiarovana ny etaeta lehibe zay niainany mpaminany, niainany Imam Hussein rehefa izy novonona tamin'ny fomba feno habibina tamin'izay fotoana zay. Ka anao zany mampijaly ny tenanao mba te hitovy amin'ny zavatra izay niainany Imam Hussein. Zany hoe ho ampijalianao mihitsy ny tenanao, vao mifo maraina anao, vao miposaka amin'ny masoandro, mandeha mipetraka anao amin'ny masoandro. Raha eto Antananarivo matetika eo amin'ny stade Maki, eo amin'ny Maki zany fanaovan'izy ireo an'izay, dia eo reo mipetraka eo manomboka maraina, vao miposaka amin'ny masoandro mipetraka eo mandra-pahatongavany amin'ny 4, tsy haiko amin'ny firy, amin'ny 12, amin'ny 4 miala eo izy ireo. Rehefa aveo dia mandeha mizara siro. Satria nanina te mila iainan'izy ireo zany fa hoe ny jaly na ilay otsika na ilay zavatra ny iainany Imam Hussein mila iainan'izy ireo ihany koa, satria araka mivoalazan'izy ireo fa Imam Hussein no nanavitra ny finoana islam. Zay ny fotom-pampianaran'izy ireo. Nefa ny tsy fantam-piaviana zay zavatra zany, aiza ao anatin'ny Qur'an na aiza ao anatin'ny hadisy manambara fa hoe rehefa tonga ny andro Ashura dia mandehananao mampijaly tena. Rehefa tonga ny andro Ashura
de ndananao mitapy masoandro. Rehefa tonga ny andro ansoa de mizara siro anao. Rehefa tonga ny andro ansoa dia manaova lamba mainty anao. Tsisy ny tenan'izany ny boky masina Korany na ny hadisy, tsy nisy ny tenan'izany. Ary tsy vitan'izay fa izy ireo ihany koa rehefa tonga iny amin'ny fotoana mivarotra mividy mizaran'izany siro zany de mitondra vatapaty. Vatapaty io zany tahaka ny hoe inona moa zany hoe vatapatiny Imam Hussein miaraka amin'ny saribakoly ao anatiny, zany hoe misy popety saribakoly ao anatiny, misy Ali Asghar, misy tsy haiko iza, de hoentina iny entina mivezivezy ny tanàna manao an'izao modikodina de mitomany de tsy haiko. De toute façon atsika mahita amin'ny Facebook, mahita amin'ity, mahita amin'ny zavatra rehetra zay ataon'izany. Ary tsy vitan'izay de mikapokapoka ny tratra, kapoka tratra. Io zany hoe atao tsara mihitsy hoe fampijaliana ny vatanao amin'izay fotoana zay mba ohatrany hoe niaina ny fijaliana zay niaina ny Imam Hussein. Ka fanontaniana mipetraka te aiza amin'ny boky masina Korany manambara fa hoe kapohy ny vatanareo, aiza amin'ny boky masina Korany ny teny hoe manaova anareo lamba mainty rehefa tonga ny Ashura, ao anatin'ny boky masina Korany ny teny hoe misozara siro anareo na manaova an'izao anareo, aiza amin'ny hadisy na zavatra zay teny mpaminany ny teny an'izany. Mialatsiny tsy hoe manaratsy ny finoan'ny hafa fa kosa zay zavatra tiako tenena, aiza ny dalily na profy milaza fa hoe zany tokony atao rehefa tonga ny andro Ashura. Mahita atsika any Irak, Iran, kapoka ny vatany, maratra, mandeha, misy sasa maty, misy zany rehetrarehetra zany famonoa tena. Nefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny amin'ny boky masina Al-Qur'an Karim manao hoe wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Anareo dia aza mamono tenanareo izy fa tompo Allah efa namindra fo aminareo. Tompo Allah namindra fo aminareo fa maninona nareo mamono tena. Zay zavatra inona tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tsy vitan'izay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam efa niteny amin'ny hadisy mibetsaka hoe laisa minna, tsy anisan'ny mpanaradianay anatin'ny finoana Islam rehefa trapahorina ny olona anankiray ka mikapokapoka ny vatany na mandrovotra ny lambany na ihany koa manasola ny volony raha vehivavy. Nefa ny zavatra rehetrarehetra zany de hitantsika amin'ny andro Ashura ataon'izy ireo, zavatra zay voarara ny finoana Islam. Fampatsiahivana fotsiny no ataoko eto, tsy andeha hitsara, tsy manaratsy ary ialako tsiny raha ohatra ka hoe mety nandratra ny fon'izy ireo zany tempo zany, fa kosa fampatsiahivana ho antsika zany tsy misy ao anatiny zany finoana Islam zany. Zaho manokana nanoratra boky efa nteniko teto, nanoratra boky zay mitantara ny mampiavaka ny finoana anankiroa reo, ny sunnite sy ny shiite. Ho anao zay mila an'izay tia fantatra ny mahasamihafa azy roa io, ny resaka ao avokoa ny andro Ashura zay nitenentiko teo reny voasoratra ao anatin'izany boky zany. Ny teboka mampiavaka na ny pitsopitso na ny goavana indrindra voasoratra ao anatin'izany. Ny fahafatesan'ny Imam Hussein zay ho tantaraintsika amin'ny heriny de voasoratra ao anatin'izany. Ny fiandohany zany foto-kevitra Shia zany voasoratra ao. Ny zavatra zay tsy itovizantsika tahaka ny hoe ny fanambadiana mota zay tsy itovizantsika voasoratra ao anatin'ny boky zany. Ny maro ny zavatra zay tsy mampitovy antsika voasoratra ao anatin'ny boky zany. Ka ho anao zay tia fantatra hoe inona mahasamihafa ny Shia sy ny Sunnite, iangaviako anao handeha haka na hividy an'izany boky zany, 100 000 francs vidin'izany. Manefa 100 000 francs anao saingy fahalalana azonao anatin'izany boky zany mandeha 80 page. Fahalalana zay azonao anatin'izany tsy anenenanao, satria eo tena fantatra hoe aive ny Sunnite à gauche, à droite, ny Shia à gauche. Zany hoe tena misaraka, tsy mitovy mihitsy izy ireo na amin'ny fomba fanaovana soala, na amin'ny fomba fifehezana, na amin'inona na amin'iny tena tsy mitovy mihitsy. Ka ho anao zany zay mila an'izay, misy version PDF afaka le alainao ary misy ny tena boky afaka vidinao mihitsy zay. Zay zany zavatra inona tokony ataontsika. Ary inshallah araka ny teneniko teo hoe amin'ny herin'ny androany
amin'ny sabotserin'androantsika dia hitantara ny fomba nahafatesany Imam Hussein, ny fomba nahafatesany Imam Hussein horaisintsika hitantara hoe ohatrany ahoana, iza ny namono azy, iza ny namono azy, ary ahoana ny fizotry ny zavatra nandalo aorian'izay fahafatesany zay Imam Hussein zay no horaisintsika inshallah amin'ny herinandroany. Abararantsika ny fandarantsika amin'ity androany ity dia araka mivoalazantsika teo dia rehefa tonga ny inona moa izy ity ny andro Ashura tahaka zao dia zavatra takina amintsika zany dia ny fifehezana. Inona ny fifehezana? Zany hoe amin'ny alatsinainy sy talata dia fifehezana ataontsika, na talata sy larobia. Reo manam-pahaizana no miteny hoe misy 7 andro mihitsy no ifehezantsika. Inona reo 7 andro? Ny alatsinainy ho avy zao zany hoe afaka pitso, ny alatsinainy ho avy zao dia ny andro 7 ny volana Muharram tokony ifehintsika. Ny talata Ashura andro 10, ny larobia andro 1/12, zany hoe io le tentsika andro ray aorian'ny Ashura. Ny lakamisy dia andro alakamisy, io andro alakamisy zany andro zay hoe afaka ifehezantsika zany sunna, andro ekarany asa soa makany amin'ny Allah. Ny zoma 17 ny volana Ashura, ny sabotsy 14 ny volana Ashura, ny lahady 15 ny volana Ashura, ny alatsinainy heriny indray zany dia inona? Dia ny alatsinainy io zany dia andro fiakarany asa soany amin'ny Allah, ka manana 7 andro atsika afaka mifehy mba zahoana ny fahasoavana eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka zay zany no zavatra tokony ataontsika. Farafaratsinao zany rehefa tsy nahavita an'izay dia mba ny andro alatsinainy sy talata io, na talata sy alarobia, farafaratsin'izay zavatra zay no ataontsika. Eto ihany koa zao ny tenentsika rehetra, ny andro Ashura tenentsika teo dia andro fanavotana, fahataperany azma na ny krizy na fitsapana eo anatrehan'ny finoana Islam. Ka zavatra ho ataontsika amin'io andro Ashura io dia zavatra roa zany ho ataontsika, zavatra 3 mihitsy zany no ataontsika inshallah. Aoka atsika hiaino tsara zany amin'reto zavatra 3 reto ataontsika amin'ny andro Ashura. Voalohany, mifehy atsika, mametraka finiavana hoe hifehy zao alatsinainy sy talata, na talata sy alarobia. Mametraka finiavana zany atsika hifehy amin'ny andro Ashura io, satria teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe rehefa nanontaniana izy inona tombotsoa azonao amin'ny fifehezana andro Ashura, dia niteny i mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha, zany hoe io fifehezana amin'ny andro Ashura io dia mahavoafafa ny fahotana taona talohan'ny iainantsika zao, talohan'ny diavintsika. Raha tsika zao amin'ny taona 2024 dia ny taona 2023 zany voafafa, zany hoe ny fahotana zay nataonao tamin'ny taona 2023 fafainy Allah amin'ny fifehezana amin'ny andron'ny Ashura. Jereo tsara zany, dikan'izay zany atsika rehetra zay mpanaraka ny page Ahmed Mikael zany, inshallah atsika jiaby ifehy amin'io andro talata io, farafaratsiny alatsinainy sy talata ny tena tsara, na talata sy alarobia. Zany hoe fa ny talata dia tsy maintsy mifehy atsika zany, andao tsika ifehy fa io mamafa ny fahotana zay vitantsika tamin'ny taona 2023. Zay voalaza ny mpaminany amin'ny hadisy maropotra zay mbola ho atao publication raha ampitso ny mahakasika an'izany hadisy sy zany hosoroatako mihitsy zany, dia ho hitantsika eo hoe ity le hadisy maropotra zay teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam miaraka amin'ny référence fa hoe ny fifehezana amin'io talata io dia mamafa ny fahotana
taona lasa na ny taona 2023. Ny zavatra faharoa zay ataontsika amin'io androny Ashura talata io dia azadiny manao doa satria nahoana araka ny raisintsika teo ny andro Ashura dia natapitra ny fitsapana rehetra nandalo tamin'ny mpaminany rehetra. Mpaminany Adama ny raisin'ny Allah ny fibebany noho ny inona noho ny doa zay nataony tamin'ny andro Ashura. Mpaminany Nuh alayhi salam nitsahatra ny safidrano ary mipetraka teo amin'ny tendrombohitra Jody satria naninona satria nanao doa impaminany Nuh hoe atsaharo amizay ry tompo Allah. Impaminany Ibrahim nivoaka tao anatin'ny afo be zay nanipazan'izy ireo azy ireo tamin'io après 40 jours satria naninona nanao doa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Impaminany Ayub nasorony Allah ilay fitsapana ny areti-koditra satria naninona nanao doa hoe rabbi inna masani ad-darra wa anta arhamur rahim. Impaminany Yunus alayhi salam niala tao anatin'ny kibom'ny baleine satria naninona satria nanao doa hoe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Impaminany Musa nanao navotany Allah satria naninona nanao doa tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izay tsy tonga fahatany io fanavotana tamin'ny androny Ashura reo raha tsy nampanarahany ireo mpaminany reo tamin'ny doa sy fitalovana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka raha ohatra ka manana problème manao amin'ny fiainanao ankehitriny, tsy mandeha tsara ny businessinao, tsy mandeha tsara ny resaka fiainanao amin'ny ankapobeny, misy blocage ianao, tsy mandeha tsara ny fiainana ara-pitiavanao ny tokantranonao, tsy mandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao, ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao, amin'ny havanao, amin'ny olona, ny asa ao ampiasana, tsy haiko inona. Raha ohatra ka anao zany misy zavatra manahiranao amin'ny fiainanao dia mifehezanao amin'ny andro Ashura io ary manova doa anao amin'ny andro Ashura io amin'ny zavatra zay manahirana anao satria tamin'ny andro Ashura rehefa nanao doa ireo mpaminany reo dia tamin'io andro namaliany Allah ny doany. Ka anao ihany koa mandrasanao amin'io andro Ashura io manova doa anao sady mifehy no sady manao doa insha Allah ny blocage rehetra mahazo ny fiainanao, ny zavatra ratsy rehetra eo amin'ny fiainanao dia ho tapitra amin'io andro Ashura amin'ny talata zay ho avy io raha ampanarahnao fifehezana sy ny doa izany andro ny Ashura zany. Zay no zavatra faharoa zay ataontsika. Zavatra fahatelo ataontsika amin'io andro Ashura io dia ny rehefa anao mifehy, rehefa anao manao doa dia azadiny ny manao asa soa anankiray zay tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala indrindra. Fantatrao ve inona ny asa soa tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala indrindra? Dia ny fanaovana swadaka. Ka insha Allah amin'io talata ho avy eo atsika hampisakafo na hampanao iftary ireo zazakamboty. Hampanao iftary ireo zazakamboty atsika insha Allah amin'io andro talata andro ny Ashura io. Ka raha ohatra ka mampanao iftary atsika sady azonao ny tombotsoa ny fifehezana, anao mifehy, anao manao doa, hovaovaly doanao ary nampanarahanao asa soa anankiray dia ny fampisakafoana zazakamboty dia sura zato isanjato fa insha Allah ho raisiny Allah ny fifehezanao, ho raisiny ny doanao ary insha Allah mety ho antony lehibe anankiray hidiranao amin'ny paradisa ny fampisakafoananao ny zazakamboty, fampanaovanao iftary ny zazakamboty amin'ny andro Ashura, amin'ny andro mpanasoavana dia ho fafainy Allah ny fahotanao taona anankiray ary ho valiany Allah ny doanao ary mbola azo valisoa lehibe raha ohatra ka miisa 20 ireo zazakamboty na 420 ireo zazakamboty zay ato aminay zany tezainy ho ampisakafontsika io amin'ny andro Ashura io
dia eritrereto fa valisoan'ny fifehezana 420 no azonao eo anatrany tompo Allah subhanahu wa ta'ala no sady nampisakafo na avoky an'ireo zazareo dia valisoa tsy tambo isaina azonao amin'izany andro ny Ashura, andro mpanasoavana, andro lehibe zany. Ka insha Allah atsika hampisakafo zazakamboty amin'io juste io andro anankiray io ihany. Insha Allah zay vonina amintsika dia mikontakta. Insha Allah tsika rehetra handray anjara na de 200 000 francs, 250 000 francs, 50 000 francs zay no zakanao dia insha Allah ho ataontsika zay zavatra zay. Fa ho anao zany tokony mandray anjara foana amin'izany zavatra zany satria araka amin'ny voalazantsika teo andray andro na sady mahazo fahasoavan'ny fifehezana fahasoavan'ny fifehezana voafafan'ny fahotanany 2023 manao doano tanteraka ny etaetaponao rehetra nanao soadaka no nampisakafo zazakamboty dia hitanao fa isokatra ny fiainanao, hiala ny blokagenao ary tsy vitan'izany fa azo valisoa ny zazakamboty, azo valisoa ny inona mozy ty fifehezan'ireo zazakamboty reo anao amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka ho antsika insha Allah aza misalasala ny mikontakta fandray mandefa message amin'ny WhatsApp amin'ny page mba hanaovantsika zay zavatra zay. Insha Allah tsy hanenenanareo teniko zay amin'ity hitanareo amin'ny andro farany insha Allah zany zavatra zany. Omeko tantara anankiray ianareo ho fampiresinantsika amin'ny famoahana soadaka sy fampisakafoana zazakamboty. Omeko tantara anankiray ianareo mba hahafanareo misaintsaina hoe ohatriny ahoana izany fahasoavana azo zany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe ny olona rehetra ozy izy rehefa tonga ny andro farany dia samy anenina avokoa. Ny olona rehetra rehefa tonga ny andro farany dia samy anenina avokoa. Inona ny mampanenina ny olona rehetra tonga amin'ny andro farany? Ny mpanao ratsy efa anenina izy, iny tsy resantsika tsony. Ny mpanao ratsy fa tsy resantsika tsony hoe ny fanenenany amin'ny andro farany. Fa nao mpanao tsara ve mbola manenina ihany koa? Oui, mbola manenina nao mpanao tsara io. Mety gaga atsika hoe amin'ny fomba ahoana zay efa manao tsara, zay efa manao soadaka, zay efa manao ampenjo, mbola manenina? Oui, mbola hanenina nao amin'ny andro farany. Ndao tsika araka amin'ny tantara tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nisy lehilahy anankiray miala aina. Rehefa niala aina izy amin'ny rehefa niala aina izy dia inona zavatra zay nataony? Niteny izy hoe laitaha kanat jadida, laitaha kanat kamila, laitaha kanat tawila. Dia rehefa aveo izy maty. Zavatra telo zany naverinany dia maty izy. Inona dikany teny reo? Niteny izy tahaka zay ilay vaovao. Dia niteny izy fandroany tahaka zay izy manontolo, zany hoe izy feno, izy manontolo complet. Dia niteny izy fantelo hoe tahaka zay ozy izy mentoko lavidavitra. Dia maty ny lehilahy. Rehefa nalevina iny lehilahy vita ny fandevenana dia tonga ireo sahaba ny mpaminany nanontany azy, ry mpaminany, zay misy zavatra tianay anontaniana mahakasika ny rahalanay maty. Rehefa maty izy dia namoaka teny tahaka zay ozy izy ilay vaovao, tahaka zay ilay feno, zany hoe complet, tahaka zay ozy izy ilay noetiko lavidavitra. Inona dikan'izany ry mpaminany? Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Eto amin'izay le tenitsika hoe na dia mpanao asa soa aza anao mbola hanenina. Tantara mpaminany amin'izay io lehilahy io izy izy tamin'ny ndray andro izy rehefa andeha moskey soala fajr, zany hoe andeha soala fajr, soala maraina. Rehefa izy andeha soala fajr izy nandeha tonga tany aloha tany nahita antida
zany hoe lehilahy antitra handeha moske solafajy koa ka mangitangitaka mangatsika izy tsy manana akanjo mafana. De inona zavatra nataon'ity lehilahy ray ity? Nanana akanjo mafana anankiroa izy. Ray le akanjo mafana efa tota, ny ray akanjo mafana efa mbola vaovao be vao nividina. De inona zavatra zay nataony? Nalainy ilay tota de efa elaela nampitafina n'ilay lehilahy izay mangovotra mangitangitaka ny atsika. De rehefa aveo niaraka izy roa nandeha moske. Ka niteneny ny mpaminany rehefa izy niala aina nampijereva ny tombo Allah subhanahu wa ta'ala azy ny toerana zay misy azy amin'ny paradisa sy ny valisoa azy noho ny ilay akanjo mafana tota, akanjo mafana efa ratsy, fa kosa navita nanavitra niny lehilahy izay mangitangitaka iny. De nampijerevany Allah ny toeram-boninahitra misy azy amin'ny paradisa sy ny valisoa miandry azy. De teo izy namoaka teny laitaha kanat jadida, tahak zay ozy izy raha ohatra ka hitako ty ny plasy misy anahy, tokony tahak zay ozy izy le ray vaovao no nomeko fa tsy le ray efa tota. Zany hoe na de nanao asa soa izy fa mbola nanenina hoe tahak zay nataoko lay ray inona lay efa le ray vaovao fa tsy le ray inona lay efa tota. Nefa efa le ray tota efa nazahoany valisoa, efa nazahoany toeram-boninahitra ambony ao amin'ny paradisa, fa mbola nanenina izy hoe tahak zay le ray vaovao. De teneny ny mpaminany indray any koa io lehilahy io izy rehefa tao an-trano avy nanao soladhory andeha hisakafo. Rehefa izy andeha hisakafo nisy mahanitra nandondona ny varavarany. De niteneny ny tamin'ny mpanampiny hoe iza zany? De niteny ilay mpanampiny hoe io izy olona mahanitra andeha angataka. De inona zavatra nataony rangahy io? Nalainy le mofo teo aminy, nizarany anankiroa le mofo, tapana anankiroa. Dia ny antsasakany nomenany le mahanitra, ny antsasaka ny tazominy nohaniny. De rehefa izy an'izay andeha ho faty tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, nampijerevany tompo zanahary ny toerana misy azy ao anatiny zany paradisa izany sy le valisoa azony tamin'iny tapaka mofo nomeny amin'ny mahanitra iny. De teo izy nanenina ny teny hoe laitaha kanat kamila, ny teny izy tahak zay tsy nitapahako mofo fa tonga de izy complet iny nomeko an'le mahanitra. Am'izay zany nahazo ambonimbony sy tsaratsara n'le toerana misy amin'ny paradisa. Tantsika tsara zany fa nanao zavatra tsara izy nefa mbola maninona? Mbola nanenina. De fahatelo tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ty lehilahy ty ihany koa rehefa andeha soala fajry de nahita olona jamba. Rehefa nahita olona jamba izy de inona zavatra zay nataony? Noentiny ny olona jamba iny amin'ny lalana izay akaiky indrindra namakivaky de tonga any amin'ny moske. Zany hoe vokatra amin'ny fitariana an'izany le olona mahanitra zany natongavany any amin'ny moske. Rehefa tonga tany amin'ny moske izy dia rehefa eo am-pialanaina izy natory nampijerevany zanahary azy ny toerana misy azy ao amin'ny paradisa sy ny valisoa miandry azy. De niteny izy hoe laitaha kanat tawila, nanenina izy hoe tahak zay ozy tsy tonga de noentiko amin'le lalana mahitsy fa mbola noentiko lavitra be, noentiko aty, noentiko am'izay may lavitra le pas le distance atongavana amin'ny moske. De tahak zay ozy izy nahazo ambonimbony ty fahasoavana ty. Zany hoe ny olona manao tsara de mbola possible hanenina. Ka eto antony za manentana antsika hoe raha ohatra ka anao zany atsika mpisakafo an'ireo mahanitra reo ka niteny anao hoe 250 000 no ameko, avy ny andro zay ahafatesanao ampijerevany Allah le placenao amin'ny paradisa sy le valisoa miandry anao tamin'ny 250 000 nampidirinao na nalefanao. De eo anao mety hiteny hoe laitaha tahak zay tsy 250 000 fa 500 000, tahak an'izay tsy 500 000 fa 1 million. Mety teny an'izany. Zay le tiantsika tenenina hoe
na dia manao tsara aza ny olona anankiray fa mety manenina ka andaotsika amin'ny andro anshora anao zavatra anankitelo tegniko teo voalohantsika ife mamafa ny fahotanany 2023 faharoa anao doan mba ahatateraka ny etaetapontsika ary hamarana ny blocage sy hamarana ny zavatra rehetra zay mety manakana ny fiainantsika ary mifahatelo ndaotsika anao asasoa ampisakafo ireo mahanitra satria ireo mahanitra tsisy pia metezanao ho pia azy ireo metezanao ho ray aman-drenina izy ireo metezanao ho olona mpikarakara azy ireo satria teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam ana wakafilu liyatama fil janna kahataini zao izy sy ireo pia anireo kamboty ao amin'ny paradisa ohatran'izao ohatran'izao zany tsy misaraka mifanakaiky zany hoe toerana misy an'ny mpaminany misy anao zavatra hoan'ny mpaminany hoaninao ny fahasoavana azon'ny mpaminany azonao satria anao mifampipetaka eo foana satria anao nia ny olona zay tsy misy pia azy ka amin'io andro talata io ihany tsika tsy hiteny isan'andro anao mo mahavita hoe manampy azy ireo ohatra hoe amin'ny sakafo tsy midika hoe amin'ny toerana ampisakafontsika ireo zaza hoe tsisy sakafo misy sakafo ao saingy amin'ny andro anshora mba tontsika miavaka ny sakafon'izy ireo hoe sakafo mba tsaratsara sakafo mba mendrika fa tsy hoe ohatran'ny mahazatra tsika mifantantsika tsara amin'ny zany internat na fitazana zaza zany matetika tsaramaso matetika lojy matetika tsoroko matetika ohatrohatry zany fa nohoany izy io fa raha ohatra ka tsika zany hoe mba amin'ny andro anshora zay tsika manome azy ohatra akoho manome azy ireo hena tsara manome azy ireo zavatra tsara dia mba misokatra fony izy ireo mifaly izy ireo dia rehefa faly izy ireo efa point lehibe eo anatreny Allah zany zavatra zay no zavatra inona tokony ataontsika zany manitra ny andro anshora io ary teneniko teo zany azadino fa amin'ny herin'ny androany sabotsy herin'ny androany inshallah atsika iresaka mahakasika ny fahafatesany Imam Hussein radiallahu anhu sy ny version tena marina ary ho anao zay mila zany io boky zay mampiavaka ny shia sy ny sunni io zany dia afaka mikontakta ihany koa ho anao ihany koa zay mila hanampy amin'ny resaka fanaovana iftar zany dia afaka mikontakta ihany koa inshallah satria atsika zany amin'io fotoana io zany hanao asa soa ary zay no mahatonga zao manokana nanao sacrifice mihitsy isaka ny asabotsy alina hanao en direct satria matetika isan-kerinandro misy événement islamika dia amin'ny alalany fanaovana en direct no anentanana antsika satria maro ny teny amiko hoe tsy tadidinay le daty tsy tadidinay ohatra zao tsy hainay inona zavatra mandalo ka miezaka atsika zany manao par semaine mba anentanana antsika satria maro zany atsika mety noho ny asa mahazo antsika adinidinitsika le izy na mety ihany koa tsy fahalalana maro amintsika ihany koa ny voaniditra islamo converti de tsy mahafantatra zavatra zay tokony atao ka inshallah atsika rehetra zany hanao n'izay zavatra zay ngamba no fandarantsika tamin'ity andro an'ity efa 23h mahery zao ka omeko atsika 5 minutes zany manao karazana inona mozy ity intervention na ihany koa manao commentaire na misy fanontaniana na misy fanamariana na misy tsikera ho anao zay mbola tsy nanao partage ataovy partage ho anao zay mbola tsy nanao j'aime ataovy j'aime fa inshallah ho hitan'olona jiaby zany ty zavatra zay ataontsika ty inshallah dia amin'ny alalan'ny partagenao na hitan'olona zany dia azahoanao fahasoavana eo anatreny Allah omeko 5 minutes atsika manao inona mozy ty commentaire manao remarque manao tsikera manao zay zavatra tiantsika resanay inshallah fa rehefa tapitra ty zay mila miditra WhatsApp izy afaka miditra WhatsApp zay miditra amin'ny raha izy afaka raha miresaka zany amin'ny resaka fanampinana mila n'le boky inshallah atsika zay mbola tsy nanao partage afaka manao partage inshallah
na amin'ny commentaire za miandry a zay anao commentaire zay anao inchallah zay manao zany na fanamarina na misy ihany koa tsikera zay tiantsika pitaina satria olombelona ny tenako mety misy fa disona kely mety misy zavatra fanatsarana kely avy amintsika dia afaka samy manao inchallah. Assalamu alaikum azafady ombena anshura fa zao tara teo anshura amin'ny talata zany tsaratsara tsika mify latsinainy ndraiky talata na talata sy larobia inchallah. na misy raha ohatra ka misy fanontaniana am'le zavatra ntehintsika teo reny inchallah afaka mametraka fanontaniana ihany koa tsika. misaotra betsaka mifampatsiahivana fa hatramin'izay nidirako islam dia sambasamba za vonife 9-10 ka mankasitraka ostazy ya anao no ankasitrahana anao no isorana satria raha tsy misy koa raha tsy eo koa nareo zany mpanaraka dia anisany tsy tafavoaka ihany koa zany ka isorana tsika jiaby zany zay mpanaraka ihany koa raha tsy misy mpanaraka dia sasapoana zany na reraka ihany koa mandefa zavatra eto fa noho ny fisian'ireo mpanaraka dia mazoto ihany koa zany alhamdulillah. Oui na lundi mardi mifehy zany na mardi mercredi zay mampalalaka anareo fa raha ohatra ka tena tery mihitsy ny fotoanareo dia mba mardi zany no mifehy zany raha tena tery mikasika fangatana doin igny zany amin'ny mardi no anaovana azy samy lundi mifoa mardi mety aby na lundi na mardi fa ny tena tsara mardi io zany le ino mardi zany le anshura mardi zoti zany le anshura ka atsika mifehy dia isaka ny vita soalana manao doin indrindra ny 5 minutes na 10 minutes mialohan'ny iftar eo nao manao soala zany inchallah dia ino voavaly ny doinao inchallah mba azo tombonandro ka hatratra nyo andro io atsika jiaby dia mba omeo numéro orange nao io zao ustazy numéro orange efa ao amin'ny page eo ihany numéro na orange na ino tsy na tellement. Merci ni partage tonton fa nandro za teo. Non. Na misaotra betsaka ostazy
tsika jiaby samy misorana amin'ny fanarantsika zany inshallah. Allah ny amaly soa tsika jiaby ary inshallah tsika ho tratran'izay androny Ashura zay ary apitapita amin'olo zany amin'ny herinandro antsika inshallah hijeran'izay mahakasika ny tantaran'ny mpaminà Imam Hussein zay inshallah ho resantsika eto zany zay no ela fa inshallah tsika jiaby ho tratran'izay andro zay inshallah. Nam zay no ela fa inshallah raha mipitsondray amin'ny herinandro inshallah toizantsika izy de wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.